atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ankafaliana no agnanaovana mbola tsara amintsika jiaby agnatokantrano sy amin'ny toerana maro samihafa izay manjotsy tapaka ny radiofaniry amin'izao fotoana izao. Fisaorana sy fankasitrana no atolotrana ianao izay tsy misaraka mandrakariva amin'ny ity onjam-peontsika ity. Mbola agnatin'ny tanteraka amin'ny vanim-potoana lehibe izay omeny eglizantsika anomanantsika ny fahatongavan'ny Tompo antsika amin'izao alahady fahaefatra amin'ny fiavian'ny Tompo izao. Ny loha hevitra omeny eglizantsika amin'ny ity alahady fahaefatra ity dia ny hoe indro tonga ny mpamonjy eo afovoantsika. Ndeha ho raisintsika ampinoana sy ampitiavana i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omeny eglizantsika sy ny fampianaran'ny ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Koa saina ampitiavana antsika jiaby, iaino soa andray zegny ampitiavana hatramin'ny farany. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany, boky ny Mike ampaminany. Izao no nolazain'ny Tompo, ary ianao ry Betlehema Efrata, kely tsy tokony ho isan'ireo arivon'ny Joda akory, avy aminao no ivoaka ho ahy ilay tsy maintsy anjaka amin'ny Israely, ary ny niandohany dia efa hatramin'ny andro fahagola hatramin'ny andro mandrakizay. Koa noho izany dia nolotra nireny izy mandra-piavian'ny fotoana iterahan'ilay tsy maintsy miteraka, ary ny sisa amin'ny raha lahiny dia iverina amin'ny zanak'Israely. Ho mafy fijoro izy ka hiandry ny ondriny amin'ny herin'ny Tompo, amin'ny fiandrianany anaran'Andriamanitra Tompony, ary handry fehizay ny olona fa ho lehibe izy amin'izay hatrany amin'ny farany tany. Izy no ho fiadanana. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Tompo, tena vutu bolubuka, sampan zay mamua de uratanana, katana ninaimba amukashe bebe kuwa.
voaloboka sampany zay mamoa de oratsanana ratanina iray mba hamokatre hamokatra bebe koa ty fiandrany Israely manenesa zay mitondra ny Josefa tony ondry sy mipetraky eo ambony kerobima efa naony vonina idrase oy eo alohan Manasesy Efraima de voazy ny erina hamonjanay tompony tafio ary mampotenay aseony davana ovonjinay mitompo tena foto voaloboka sampany zay mamoa de oratsanana ratanina iray mba hamokatre hamokatra bebe koa aobinarenao vao itony tsy hotezy tamin'ny sisy zay tavela any mofo paolina efa boky masomboinay atizay fizahay tenanjary fanaraby sy falesony zareo famalo tompony tafitio aby mampoly anay asony kavana vovozinay mitompo tena foto voaloboka sampany zay mamoa de oratsanana ratanina iray mba hamokatre hamokatra bebe koa mitompo tena foto voaloboka sampany zay mamoa de oratsanana ratanina iray mba hamokatre hamokatra bebe koa vaky teny masina faharoa taratasy ho an'ny kristianina Hebreo ry kristianina havana rehefa tonga tamin'izao tontolo izao i Kristina anao hoe tsy nilainao ny sorona sy ny fanatitra fa namboatra vatagna ho ahy ianao tsy sitrako ny sorona dorina sy ny sorona noho ny ota ka hoy aho hoe inty aho tonga fa izany voalaza ao amin'ny horonam-boky anao ny sitraponao Andriamanitro voalohany aloha lazainy hoe samy tsy nilainao sy tsy sitrako na ny fanatitra na ny sorona dorina na ny sorona noho ny ota dia zavatra natolotra araka ny lalàna avokoa ireny manaraka izany tohiziny hoe inty aho tonga anao ny sitraponao ka manafoana ny voalohany izy amin'izany mba anorenany ny faharoa ary ny herin'izany sitrapo izany no nanamasinana antsika tamin'ny nanoloran'i Jesosy Kristy ny vatany indray mandeha monja izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra Tsika mianakavy anene Tompo o tanteraka tokoa ny izany evanjely masina nosoratany masindaly io ka vonenahitra neo anao re Tompo tamine zany andro zany
niainga i Maria ka nandeha aingana ho any amin'ny tany Betendrombohitra, ho any amin'ny tanàna anankiray any Joda, ary niditra tao an-tranon'i Zakaria ka niarahaba ny Elizabeta. No nivaorin'i Elizabeta ny fiarabany Maria azy, dia nientana ny zaza tao an-kibony, ary feno ny fanahy masiny Elizabeta ka nanandrapeo ny antso mafy hoe: nisoavana noho ny vehivavy rehetra ianao, ary nisoavana noho ny aterika ny kibonao, ary avieza amiko zao no mba vangeny reniny tompoko aho. Fa indro raha vaorin'ny sofiko ny feonao ny arahaba ahy, dia nientakafaliana ny zaza tato an-kiboko, ary sambatra le nino fa ho tanteraky izay nampilazain'Andriamanitra taminy. Izany are ny teniny Tompo, derany eo anao re Kriste. Ry kristianina hava malala, amin'izao lahady faefatra ny fiavian'ny tompo zao no alahady amaranasika ny fiomanasika akaiky dia akaiky amin'ny fahatongavan'ny tompo. Ary araky ny averimberitsika matetika ity avant ity dia manokana satria manohy ny kongresy eukaristika izay nidresika teto, mampiditra sika amin'ny sinoda fafito fijanonana fahatelo, ary indrindra mampiditra sika amin'ny Noely izay anokafan'ny Papa ny taony jobily ny famonjenantsika. Zany hoe ny Noely dia manambara ny famonjenantsika, ary dia araky ny fantatra sika dia manomana antsika be dehibe zany lalindalina amin'ny fankalazanan'izay jobily izay isokafasika eto amin'ny dioseze araky ny afatra ny Papa ho an'ny veka rehetra eran-tany amin'ny katedralin'ny dioseze, zany hoe amin'ny fetiny fianakaviana masina. Ka izay no mahatonga antsika milaza hoe fiomanana manokana izao avant izao, ary indrindra moa ity alahady faefatra ity izay manomana akaiky dia akaiky ny Noely izay fankalazasika ny famonjenantsika, satria ny fankalazana Noely dia sinona fa Andriamanitra eto anivosika, ary raha Andriamanitra eto anivosika izay ny vaovao Noely dia dikan'izay ao anatsika ny famonjena. Ka izay indrindra ry kristianina havana, matetika sika no mamerimberina fa sy aniverseran'i Jesoa no ankalazaisika amin'ny Noely, fa fankalazana ny famonjenantsika Andriamanitra tonga nofo eo anivosika. Ka sy hoe fahatserovana, izay moa ny aniversera sy fahatserovana fotsiny ny Noely ho asika, fa no ny asan'ny fanahy masina dia afaka mivelona miaina an'izay famonjena zay, ary zay no tiany Eglizy ho tsapasika amin'ny fankalazana Noely, ary indrindrindrindra moa amin'izao taony jobily izao. Ka raha ny tenin'Andriamanitra ary izay atolotra ny Eglizy amin'izao lahady faefatra izao dia anomana ny foamam-panahintsika
amin'izay fankalazana andraindraisika izay araky ny naverisika teo sokafan'ny papa ny alina noely fa ny fankalazana nateranany mpamonjy fa amintsika eto amin'ny diocese kosa amin'ny 7 janvier 27 fankalazana ny fianakaviana masina fahasoava lehibe zany fahasoavana miampy fahasoavana ka izay no mahatonga ny eglizy manomana antsika araky ny voalaza teo amin'ny alalan'ny vakiteny ary manome ohatra velona ho asika izy dia i Masiny Maria raha nisy tokoa mako olona nahay nandray an'izay famonjena izay dia i Masiny Maria ka ampianarin'ny eglizy ary sika akatahaka any Masiny Maria ry kristianina havana voavy nankalaza ny 20 Desambra sika sy ela ary napiditra sika amin'izao taona masina izao hitasika i Masiny Maria tamin'io 20 Desambra io netany mpinoana netany mpanantenana vonina nafoy ary vonina nanompo ka tsy misalasala araky ny afatry ny arkanjely Gabriel raha nanao eny sy eny ambavana akandrina fosiny fa eny ny ainany ka lasa izy namangany Elizabeth ravaviny ka izay indrindra amin'izao fiomanasika amin'ny Noely izay zany nitoetra voalohany mahay izay sika mba hafoy ary indrindra manompo satria maro ny Elizabeth miandry ansika hitondrasika ny Jesosy amin'izao Noely zao sy ireo ny manodidina anao ary aza misalasala tahaka ny Masiny Maria isika ny tabernakla amin'izao fotoana izao tabernakla velona i Masiny Maria dia isika koa zany no mitondra azy eo manodidina ansika ka aoka isika ary tahaka ny Masiny Maria sy hoe sy natoky any afatry ny arkanjely Gabriel izy sanatry zany ka lasa nanaramaso nizery hoe bivoka tokoa ve ny ravaviny sy zany fantany fa sitrak'Andriamanitra izay fa araky ny voalaza sika teo mba ho tanteraka ny famonjena dia namakivaky ny avona namakivaky ny loasa izy nitondra ny famonjena nitondra ny fanantenana izy lay mpivahiny ny fanantenana voalohany satria feno fanantenana izy nandeha namangy ny Elizabeth isika koa miandrandra an'izay fanantenana zay maro ny zavatra mahakibe isika very fanambola velona isika fa nefa ho an'izao tontolo zao zay ho isika fa ho ansika kosa hitondra an'i Jesosy izy ny fanantenana isika izy ny fihavanana anasitrana an'izao tontolo zao ka aza misalasala isika miomana andray azy tahaka ny Masiny Maria ny ahafantarasika an'izay dia ny fahafoizana isika ary isika manompo ary aoka hospisika eto koa fa ny famonjena marina tsy mba mikombona fa maneraka mandrakariva ny famonjena ary maneraka azy izara amin'ny manodidina azo lazaina ary fa ireo no masosivana ahafahasika mahalala ny fomba hoentisika miomana amin'ny Noely fahafoizana fanimpona ary sy mikombona fa vonina mandrakariva izara amin'ny olona manodidina isika vokatry ny famonjena tanteraka ao amintsika izay ka izay indrindra ry kristianina malala sy misahatra ao ny mamerimerina hoe aoka ho fo vaovao no entisika manomana an'izay fiavian'ny tompo izay ary fo vaovao tahaka ny fony Masiny Maria no entisika mizara an'izay famonjena zay eo amin'ny manodidina antsika ka dia ho mpivahiny ny fanantenana tokoa isika ka na dia eo aza ny fahasarotana na dia eo aza ny sitra maro samihafa eo anevitsika ny famonjena dia feno fanantenana isika ka mitondra ny Jesosy famonjena amin'ireo manodidina isika ka amin'izay dia ho hitasika noho ny fanantenana noho ny fitiavana noho ny fahafiozana dia miova ny fifandraisana ary zay koa ny masosivana ahafantarasika fa tanteraka eo anevitsika ny famonjena miova ny fifandraisana amin'ny zavaboary toy izay mpifahavalo mifanapotika mifanaza ary mifampikolokolo ka raha izay koa ny eo anivon'ny fiarahamonina atsika toy izay mifampisikilo mifampialona mifampiavona mampizoro ny fihavanana ka feno fanantenana isika ka zary ho fianakaviana raika olo raika ao amin'i Kristy ka tanteraka ny teny fanevan'izao synoda fijanonana fahatelo izao dia ny mifampisimbana mifanasoa
kasaka ny soiombonana ka engany ny fon'Andriamanitra zay noentiny Jesoa amintsika amin'izao Noely zao. Io fon'Andriamanitra io koa ny fohy tempo ao amintsika ao ka anova ny fosika ka nanasika an'izay endriky ny famindrapon'Andriamanitra izay ka ifamela isika ka raha mifamela isika dia hiada-pinaritra ao amin'ny Kristy isika ka ho tahaka ny Masiny Maria izay nivolavolain'ny fanahy masina dia meke koa ary isika ho volavolain'izay fanahy masina izay ka amin'izay hiova ny fosika hitondra fanantenana, hitondra fitiavana, hitondra fanimpona amin'ireo manodidina asika tahaka ny Masiny Maria izay ampisehiviny tenin'Andriamanitra amin'izao alahady faefatra izao ka na dia kely tahaka ny Betlehema hoy Mika mpaminany amin'ny vakiteny voalohany ny tanànantsika ary sy ny tanànantsika ihany fa ny fosika dia hipoitra avy ao lay anjaka amin'ny Israely, izany hoe sy fanjakazakana fanamoretana fa fifanazana ary fiaraha-mikatsaka ny soiombona ka na dia kely sy bitika azy isika araka ny tononkerin'ny Masiny Maria enitsika teo dia eo anivosika Andriamanitra, idiran'Andriamanitra ny fiainantsika ka amin'izay mampanjaka an'Andriamanitra isika ka raha mampanjaka an'Andriamanitra isika dia miova ny fifandraisasika amin'ireo manodidina antsika, amin'ny fifandraisasika amin'ny zavaboary, ny fifandraisasika amin'Andriamanitra ka feno fiderahana sy fankalazana an'Andriamanitra isika ka izay no mitondra fihavanana, mitondra fiadanana, mitondra fanantenana ho asika ka mahatonga asika hivelona an'izay mahampivahiny ny fanantenana izay satria miombona amin'Andriamanitra isika, miombona amin'ny olombelona ary miombona amin'ny zavaboary. Izany ny famonjena nentin'ny Kristy ary izay ny zobily ary izay no tisika ho tanteraka amin'izao zobily famonjena izao ary izay no anasan'ny Papa amintsika sy mikombona fa mivelatra io famonjena io ary io fivelaran'io no araka lazaisika teo no maso sivana fa tanteraka tokoa izy. Noely ny fiainantsika raha eo anivosika tokoa izay famonjena izay ary ty izay ny taona maso. Ry kristianina havana sy resaka nakabary ambony vavahady zany fa fiainana izao Noely izao ary indrindra izao taona masina izao izay no mahatonga ny mpanoratra ny taratasy ny Hebreo amin'ny vakiteny faharoa milaza amintsika hoe indro aho anao ny sitraponao izay fanatanterahasika ny sitrapon'Andriamanitra izay ny famonjena eo anivosika ary rehefa tanteraka izay dia Noely tokoa ny fiainantsika ary dia tanteraka ny zobily ny fanantenana ny famonjena asika ka zary fiainam-baovao ao amin'ny Kristy ny fiainasika. Ry kristianina havana mety anontany arysika hoe inona ary ny toe-panahy hoentisika hivelomana an'izany rehetra izany. Ry kristianina havana ilay miaina ny Jesoa tahaka ny voalaza ao amin'ny taratasy ny Hebreo no toe-panahy hoentisika hivelona an'izay fandraisana an'izay famonjena izay eto amintsika. Raha manana ny toetra mahandriamanitra azy tokoa i Jesoa dia nataony tsinitsinina nidina farany ambany izy mba hanavitra asika ary io no ambaran'ny masinda Paoly ihany koa ao amin'ny taratasiny ho an'ny Filipianina. Ka izay indrindra ry kristianina havana ao koa tahaka ny Jesoa sika, ao ka akatahaka ny Masiny Maria izay namaly tamin'ny arkanjely Gabriely hoe inty aho mpanompo vavin'ny Tompo. Isika koa ne anao tahaka izany sy ambava fosiny araka ny averimberitsika raha tisika aniteraka ny fiainantsika tokoa ny famonjena dia aoka araka ny voalazan'ny taratasin'ny Hebreo indro aho anao ny sitraponao tahaka ny nataon'ny Masiny Maria ihany koa inty aho mpanompo vavin'ny Tompo. Tsy ilaina ny sorona sy fanatitra sy reny no tadiavin'Andriamanitra fa ny fosika mahafoy, ny fosika atolotra sika aminy vonona manao ny sitrapony sy zavatra ety ivelany izay hitasika matetika amin'izao fiomanana amin'ny Noely zao zany ny fiomanana tena izy sy reny zavatra mirentirenty mananjelazelatra ety ivelany reny ny fiomanana amin'ny Noely fa ny fosika izay andresasika an'i Jesoa
tahaka ny nandresany Masiny Maria any Jesoa. Ireny zany no sy maintsy homanisika fa indrindra amin'izao taona masiny famonjena izao, amin'izao sika miatrika ny synôda fahafito fijanonana fahatelo. Izay araky ny fantatra sika ny teny faneva dia manambara an'izay mahampivahiny ny fanantenana sika zay, satria raha mifampisimana mifanasoa mikasaka ny soa iombonany sika dia velona eto anivosika tokoa ny fanantenana, satria olo raika isika ka afaka mifamela heloka sy maneho famindram-po izay araky ny ambaran'ny Papa no lalana mitondra amin'ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana. Ka ny anehoana an'izay araky ny averimberisika dia ny fahafoiza sy ny fanompoana izay hita sika ao amin'ny Masiny Maria. Ka okary ny fiainansika ry kristiana havana amin'izao fiomanasika akaiky dia akaiky amin'izao lahady faefatra amin'ny fiaviana izao, atolosika amin'Andriamanitra. Izao ny fotoana sara, izao ny androm-pahasoavana, anolorasika ny tenansika amin'Andriamanitra tahaka ny Masiny Maria, ka atonga an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainansika, ka amin'izay ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro isika. Ka ny fiainansika dia maneho fa tonga nofo tokoa eo amin'ny fiainansika Andriamanitra, ary izay natao hoe Noely. Raha tonga nofo amin'ny fiainansika tokoa ny vaovao mahafaly dia Noely ny fiainansika, satria mivelona tahaka ny Masiny Maria isika, ary araky lazay isika ny vaovao mahafaly dia sy mikombona naoviana fa mivelatra mandrakariva, ka hiazakazaka isika anambara ny vaovao mahafaly. Ka na dia eo azany sedra ny avoana, na dia eo azany fahasairana ny diasaro dia andresany reny isika, satria olon'ny fanantenana, mpivahiny ny fanantenana, ka amakivaky ny avoana, amakivaky ny loasa, ka izara ny vaovao mahafaly amin'ny manodidina asika. Ady sady dia ny fiainano isika, ady amin'ny fakapanahy, ady amin'ny rasy izay tady andrenika asika, alavo asika fa mandresy Kristy, fa dia makany amin'ny fiainana misy an'Andriamanitra eo anivosika, ka ndehary amin'izao lahady faefatra izao amin'ny fiaviana. Anao tahaka ny Masiny Maria isika, ka anolo tena avonina hafoy ary vonina nompo, satria araky ny voalazasika teo maro ny Elizabeta miandrandra famonjena tahaka ny Elizabeta rahavavin'ny Masiny Maria. Ka amin'izay ho tahaka ny Masiny Maria sy masombavy Elizabeta isika hoentanym-pinoana, ka ifampisara, ifampidera, ideran'Andriamanitra ifanao soa, ka anambara ny sarobidiny famonjenany antsika. Ry Jesoa Tompo, mianso anay hiavao tokoa ianao amin'izao fiomanana akaiky dia akaiky Noely sy fiomanana amin'ny jobily ny famonjena izao. Engane akatahaka ny Masiny Maria reninao zahay, akatahaka ny masombavy Elizabeta, ka hay ampafantatra amin'ny olona rehetra ny asarobidiny fiovana entinao lay famonjena ho entinao, ka ho tena ho mpivahiny ny fanantenana izahay izara an'izay fanantenana izay amin'ireo manodidina anay, fa indrindra moa amin'izao andro sarotra izao, amin'izao andro izay maro ny very fanahy mbola velona. Izahay koa ny mba ho entan'ny fitiavanao aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa
fa olo raika tokoatrantsika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha nolotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramakson eto amin'ny radio Fania.